Mbola ho arahantsika rehefa avy eo kosa moa ny fanadihadiana natao manerana ny nosy ao anatin'izay tontolony hoe aiza ho aiza ny fatokisan'ny vahoaka ny fitondram-panjakana izay. Fa ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana indray kosa raha sy ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety napetraka ny unité monotorine ny des médias na ny UMM entina anaraha-maso ny fomba entin'ny ainao manjery sy gazety mitatitra ny vaovao mandritra ny fifidianana. Amin'izao fotoana izao moa dia efa amperinasa tanteraka ny ratsana izay iaraha ny tetikasa pacte ny KMF Knoe ary ny Senit. Vola Ravoavy, Sariny Atsiry, Rakotra Arsanjany. Mandrefy sy manaramaso ny fomba entin'ny ainao manjery sy ny gazety mandrakotra ny vanim-potoana ny fifidianana no anjara asan'ny unité monotorine des médias ny UMM izay arahan'ny tetikasa pacte KMF Knoe ary ny Senit miasa. Mitentina hatrany amin'ny iray alina sy roa hetsy euro ny totalin'ny famatsim-bola amin'ny fanodinana ity fitoerana manokana ity ary mampiasa olona avy amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety, mpianatra ho mpanao gazety ary mpahay lalàna izany. Ny tanjona amin'izay dia hoe anaramaso izay hoe ohatra ny ahoana ny fomba fanaovan'ny mpampalala vaovao ny vaovao momba fifidianana alohan'ny fifidianana, mandritra fifidianana ary ao aorian'ny fifidianana. Izany hoe manandanja lehibe izany ny mpampalala vaovao mandritra ny fifidianana satria tena hoe andraikitra goavana ny tazoanareo mampalala vaovao ho an'ny mpifidy sy ho an'ny olon-tsotra rehetra izay te halala momba ny hoe ohatra ny ahoana moa izany fifidianana izany. Misy andraikitra ireo izany miaraka amin'ireo rantsa mangaika be dia be ireo dia izay mahatonga ny atao unité monotorine hoe mitsangana izay hijery andrefy ny fomba famoahana ireo vaovao. Télévision 10, radio valo ary gazety piseho isan'andro no arahan'ny unité monotorine des médias na ny UMM izay miasa ho an'ny fanaramaso ny fomba fiasan'ny ainao manjery mandritra ny fifidianana. Ny antony nangalana andreo dia efa nanaraka metodologia manokana izay hoe fa manina moa reto tele reto dia fa manina no reto radio reto dia fa manina no reto gazety reto. Izany hoe tsy ny safidiana foana izany ireo efa nisy critère no fenoana izay vao afaka nandray an'ireo radio ireo izay dia manaramaso an'ireo isan'andro izany izay hoe ohatra ny ahoana fetim-potoana omenareo ny vaovao anankiray, mpisehatra iza no ampiresanareo ao anaty vaovao anankiray, fandaharana ampiasainareo hamoahana an'ireo vaovao. Izany hoe critère be dia be no jerenay izay vao afaka mitondra vokatra hijeren'olona. Dia tena tanjona dia hoe anatsara ny fomba fiasa mamatianina ny an'ny mpampalala vaovao. Izany hoe anatsara ny tontolo ny asa fanaovan-gazety mihitsy izany satria itsika mpanao gazety efa nanaraka ny charte d'engagement zany araka tamin'ny Senit dia hoe manana ve le teboka rehetra izay voasoratra tao anatin'io. Raha ny fanazavana dia tsy mamy mesazy ary tsy mamy noty ho an'ny télévision na radio na gazety ny UMM fa mijanona ny fanaraha-maso entina hanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara.